Ndreba mikasika ny taranja box savate box français kosa indray mitohy hitrany ny fanaonan'ny groupe Bertin ireo mpanao fanatanjahantena eny amin'ny faritra Atsimondrano iny tamin'ity ny mitoraka ity zany dia ho an'izay taranja savate box français izay no nahazo fanampiana sy fanoanana avy amin'izy ireo. Ho fanomanana izy ireo ny fandehanana hiatrika ny gala international izay atao amin'ny Toliara ny 12 febroary avy izao dia nanolotra fanomezana ireo mpikatroka savate box française avy any amin'ny faritra Atsimondrano indray ny groupe Bertin ny sabotsy maraina teo. Mitoetrany araka izany ny fanaonana groupe Bertin ny tanora mpakafy fanatanjahantena avy eny amin'ity faritra misy azy ity. Taoriana ny taranja hafa toy ny baolina lavalava, baolina kitra, tsipy kanety be ary ny basket koa mantsy dia anjaran'ny taranja savate box française indray zao no nahazo ny anjara fanoanana. Nambarany Bertin Randria Miaingo tamin'ity fotoam-panolorana ity fa tsy tokony atao vonjy tavanandro ny fanoanana ny tanora. Misy tokoa mantsy ireo tokony olona manao an'izany fihetsika izany amin'ny fotoana ilany ny tanora fotsiny ihany. Rehefa tonga amin'ny toerana ilaina ny fizy ireny dia manadino ny fanoizana ny fanoanana. Ny zavatra tongavantsika eto indray moa zany dia miara-manaiky foana tsika hoe ny groupe Bertin dia misokatra amin'ny discipline rehetra. Eto dia mifanararoatra kely sika amin'ny fanomeza vaovao zany hoe ny groupe Bertin dia miaraka koa amin'ny savate box française amin'izao fotoana izao izay eto amin'ny faritra Atsimondrano moa zany ary manana envergure nationale ihany koa ny izay discipline izay. Zany akory tsy midika akory hoe manadino ny taranjafa izay fanerana ny rugby, ny foot, ny pétanque fa marihako etony izay teniko izay hoe misokatra indray koa zany ny groupe Bertin amin'izay discipline farany teo izay. Etona dia manamafy foana ny fiaraha-miasa hoe enga aneka mba tsy ho atao fitaovana politika araka ny ataon'ny sasany zao fanoanana ny fanatanjahantena zao fa mba misy kosa le atao hoe fitiavana ary famporisihana ary fandraisana ndraiky tsara ilainy zany mba ahafahana mijery sy mifanampy satria endrika anankiray ampandrosoana ny firenena ho an'ny fanatanjahantena eo amin'ny firenena iray ka mety teniko dia hoe mifanohana isika mifanome hevitra andao ifanampy ahafahana mijery lavitra satria ny sport eto amintsika dia somary marefo dia marefo ihany ka izay ny antony marina fa mpikatroka folo menada avy ao Atsimondrano no isolo tena mifaritra Analamanga amin'ny gala international izay andraisan'ny mpikatroka avy any Frantsa sy La Réunion anjara. Raha ny fantatra dia akoatra ny avy eto Analamanga andray anjara amin'izao itsika gaovan'izao ihany koa ny ligy Atsimondrefana, Itasy ary Vakinakaratra. Teo ampamaranana ny lanonana moa dia nisolo tena mpikatroka savate box française eny Atsimondrano ka nametraka fisaorana lehibe ho an'ny groupe Bertin i maître Joseph Randrenasolo tamin'izany indrindra noho nylazany fa ny fanoanana tahaka izao no tena antoky ny fampandrosoana ny taranja. Akoatr'izay dia fantatra ihany koa anomboka tsy ho ela ny tournoi Bertin Atsimondrano 20 jona ho an'ny taranja baolina kitra. Hatreto aloha dia ny commune telo no efa nisoratra anarana dia ny ao Ankaraobato, Tanjobato ary Andoharany fotsy. Mbola manentana ireo commune hafa araka izany ny mpikarakara ho tonga andray anjara mavitrika amin'ity hetsika ara-panatanjahantena ity.